teo aloha dia nisy hatrany amin'ny 5,7 hektara nizetrana loatra ny apotika nefa izany tateo ariny ny 20 aprily 2024 dia namohan'ny fanjakana dekret ho faritra rovana ny 2,3 hektara amin'io samy mitondra faisana amin'ny fahasimbana io anefa ny vahoaka ty an-toerana na ny nanimba izany na ny tsy nanimba nisy arak'izany ny dinikasa hitadiavam-ba olana maharitra teto am-parafaravolona androany fa valin'ny volana notariny ny prefet Ambatondrazaka sy resolitena ministera voakasika izany zany hoe hotsombinina ny vahoaka zay manana velo tenao ary tsy maintsy hojerena ihany koa zany lay zetra zay zavatra zay zany natao teto dia mba mahana ny olana amin'ny manaraka fa dia nirarina moa zany raha fa vita zay zavatra zay mipetraka tsara le balizy dia voalohany indrindra samby tompona andraikitra zany ny olona rehetrarehetra ary manarak'izay dia ho ampiarina amin'izay olona mandika ny lalàna kosa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena satria fanimbana harem-pirenena ny fanodorona sy ny fanampitena ny ireny zetra zay ao anatin'ny faritra arovana reny fantatra moa fa mbola isy ny fidinana ifotony ataon'ireto solitena-panjakana ireto hitadiavana ny maromaritra iraisana